Vaovao farany mikasika ny hazakazaka mialohan'ny ampitatsika amin'ny sary mahafinaritra avy any ivelany. Trail zay no anaran'ity hazakazaka ity sy tsy toy ny mahazatra izy ity fa efa fahitantsika ihany reny hazakazaka any anaty natiora ireny izay misy ny fiakarana, misy ny fiampitana rano, misy ny fidinana hiditra eo amin'ny sehatry ny ara-dalàna ary ity fananana ity ary apetraka mazava ny fitsipika hitondrana ny faninana ary ny fédération malagasy ny taranja fototra atletisme no ia izany taranja vaovao izany. Zava-dehibe io sehatra raha io satria ny trail manana spécificité izy meko ohatra nareo teo manao hoe amin'ny maraina ianao à 80 km any amin'ny tendrombohitra Isaro tany hoe masefa be ianao rery zany rehetrarehetra zany tsy maintsy misy lalàna miaro anao ampandrisaina anao anao an'ilay izy aloha voalohany indrindra sécurité ho an'ilay tompo tanàna zay anao miazakazatra atareo hoe mpamaky trano eo sanatria hitanao zany hoe misy rafitra tsy maintsy mandeha amin'ny antsaka sy andavany avy izy eo anivony lalàna na ninona ny teny ohatra naka ohatra tamin'ilay gendarme eo satria reny ny sécurité nationale dia reny olona reny hitondra ny lalàna izy hoe ohatra ka miazakazaka amin'ny maraina nareo dia zao ny réglementation an'izay zavatra zay fa ro manarak'izay ny trail zay dia andray anjara ikarakara championnat du monde eto Madagasikara tsy ela zay miakina amin'ny fahavitarako ny fahavitany an'le rafitra fotsiny andray anjara Madagasikara ikarakara championnat du monde eto isika zany raha ikaranao an'izay fikarakarana zay raha tsy mazava daholo ny lalàna rehetrarehetra ny cadre réglementaire manahoana ny parcours-nareo manahoana avy eo zany misy validation maro ataon'ny experts internationaux an'le trail eto Madagasikara raha tsy zany tsika tsy mahazo an'le hoe andray anjara le fikarakarana ny championnat du monde eto Madagasikara zany ange fa zava-dehibe zany inona indray moa tombontsoa be ho amin'ny firenena ange zany toko ty mandray anjara an'izany toana ange fédération rehetrarehetra mitady hevitra hoe ahoana mba andraisana anjara poba ty firenentsika ty ary eo amin'ny atletisme dia hitanay fa manana mitraikefa reo atleta reo dia izy zany no volavolaina reo ankizy ireo afatarana réglementation isy entraîneur spécifique entraîne ampanao formation anty ny formateur malagasy satria amin'ny madiscipline vaovao azy izareo mitondra an'izay dia avy izy manao validation any formation an'ireny olona reny avy eo amin'izay alefa any amin'ny ligue tsara avy amin'izay le formateur avy eo mandefa olona any amin'ny ligue makaty anao formation mandefa olona any amin'ny section mandefa olona any amin'ny club mandefa olona any amin'ny top mandefa manao formation zany hoe paikady ametrahana izay réglementation zay ny paikady maro ny paikady fa dia tsisy afa-tsy ny fandiniana lalina mihitsy aloha zany zao le réglementation ahafahana ho tonga any amin'le paikady zay aloha zany zao tsy afaka miboly étape zany ny CNT satria zay ko isaky ny commission rey dia fa tsy manao rapport de commission zay zao ndray hatreto dia avy eo ndray zay vao mpanao zay zao ndray ny paikady hoentinay amin'ity hitanao dia zany hoe mbola lavitrezaka kely ny asanay fa kanefa isy ny paikady zao apetraka ny CNT fa dia fametrahana le rafitra aloha zany zao mamaika andiniany fédération sy ny ministère ny sport natrao amin'ny DSF dia entina isorana anao honaritra an'izay rehetra amin'ny farany izao fandarana izao tsy adinoina ny misaotra ireo namana rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatotsana izao fandarana izao dia manome fotoana anao ho amin'ny herinany io toy izao indray tompo klasy tompoko vavy.